Rahabatsika rehetra ny tokantrano tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fahalambaovao ny fahitalavitra TV plus Madagasikara ho aminy ity talata fa 7 ny volana septambra ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny fara miarabana koa Gracia Andrea Sitoerina miarabanao ro miara-manana miarabatsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fahalambaovao amin'izao alina izao. Tahaka ny mahazatra dia lohateny-baovao tapany voalohany avy hatrany nomenantsika mpianatra mahery ny iray tapitrisa manerana nosy no nahazo fampitaovana maimaimpona avy amin'ny fanjakana azazavavy miisa 7 alina sy ray hetsy eo anivon'ny ambaratonga faharoa ihany koa no afaka miditra an-tsekoly maimaimpona noho ny fanohana ny vadin'ny filoha miangajoelina amin'izao fidirany mpianatra izao. Miamafy ny ady amin'ny tambazotra mpivarotra sy mpanondrana rongony ao anatin'ny distrika ny Betroka amin'izao fotoana izao hoy OMC ny toerana mbola misy hatrany ireo mini mivarotra sy mitatitra ireo rongony ao anatin'ny distrika Betroka na dia efa nisy aza ny hetsika goavana no tanterahany teo anivon'ny mpitandro filaminana nanomboka ny volana May lasa teo. Irosika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohateny-baovao mivarotra maro tsy ambondrina no mety ala amin'ny toerana ivarotany raha ny fitarainan'izy ireo androany mana izy ireo fa ahafana manala azy ireo amin'ny toerana tanteraka ny fisiany prescription acquisitive izay fangatahana ho fanajariana ny tany ivarotan'izy ireo nandritra ny taona maro. Manandanja ho an'ny foko sakalava ny famerenana ny kabeso ny ampanjaka toery eto Madagasikara sy Anbelo Tsirbina tanindrazany nandritra ny 3 andro nitondra anazy teny amin'ny lalam-pirenena fahafito dia tsapa ny fanajany ny vahoaka ny kabeso ny ampanjaka toera. Anokafantsika ny fampahalalam-baovao nataon'ny Filoha Andry Rajoelina lara-pahamianatrany tamin'ny fifampiresana tamin'ireo iraka manoka ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny fitosimbinana ny tombontsom-bahoaka indrindra amin'ny lafiny sosialy androany nandritra ny fionana teo amin'ny rotota ao anatin'ny fanatanterana ny fandaharana SAFEC sy FRD. Efa manatanteraka ireo fanovana takiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena i Madagasikara ary tsy mandany ny anatanterana izany araka ny lahateny ny Filoha Andry Rajoelina. Tsy miova kosa nefa ny hevitry ny Filoha Rajoelina amin'ny fijerena ny tombontsom-bahoaka amin'ny alalan'ny fandanjalanjana sy ny fampifanarahana ny fanovana tanterahana amin'ny zava-misy eto Madagasikara sy ny sehatra iraisam-pirenena mba tsy hitarika any amin'ny krizy ara-tsosialy ny fanovana atao fitiavana adony Ivarasata no nitandratsika ny andinidiny izay. Sy ny Filoha Andry Rajoelina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ireo iraka manokana avy ao anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI anatin'ny antsoina hoe staff visit fitsidiana anaovana tombana ny fandrosoana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI mba ho fanomanana sahady ihany koa ny fanarahamaso fahatelo izay atao amin'ny faran'ny volana Oktobra 2024 ao anatin'ny fanatanterana ny fandarana SAFEC sy FRD ny FEC na ny facilité élargie de crédit izay fandarana afa-tsy ny FMI vola hoentina ampiroboroboana ny toe-karena maharitra sy ny politika kampeny ny fanjakana malagasy mitetina 7.3 tapitrisa dolara ny teti-bola ny FEC ny FRD kosa na ny facilité pour la résilience et la durabilité dia efa matsimbola natoka ny FMI ho an'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro ny fiarenan-doha no ny loza voajanahary sy ny fampiasam-bola ho an'ny tetikasa famokarana angovo azo avoazana Madagasikara. Mitentina 2.3 tapitrisa dolara kosa ny FRD. Misy ny fepetra manokana apetraky ny FMI tsy maintsy iarahany Madagasikara amin'izany fandarana izany. Ka no mafisy ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifampiresahana teo aminy sy ireo iraka manokana ny FMI androany fa efa tena ao anatin'ny fanatanterana ireo fepetra ireo Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisany nosingan'ny manokana ny firosoan'i Madagasikara amin'ny fampiarana ny fitsolika tena izy sy ny fijerena ny paikady mahomby amin'ny fanarena ny orinasa JIRAMA. Nasongadiny ny Filoha Andry Rajoelina ihany koa ny tonona ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny kolikoly ka anisany notsindriny manokana ny ady amin'ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna izay nanaova ny fanjakana ezaka manokana
ny fampiarana izany. Nandritry ny fampiresana ihany koa nefa no nampisehoany ny Filohan-Rajoelina ny fiarovany ny tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy, indrindra amin'ny lafiny sosialy, manoloana ny fampiarana ny fanovana mila tanterahana ao anatin'ny fanatanterahana ny FEC sy ny FRD, manoloana ireto iraky ny FMI ireto. Sary-piarotrany amin'ny tombontsoam-bahoaka ny Filoha-Rajoelina, ohatra tamin'ny fampiarana ny vitsolika tena izy teto Madagasikara. Nataony ny fanjakana malagasy tsikelikely sy miandalana ary voalanjalanja ny fampiarana ny vitsolika tena izy teto amintsika, mba tsy havezatra loatra amin'ny vahoaka ny vokatra izany rehefa nampiarana. Nametraka fandarana sam-pirenena antsoina hoe hazavana ho anao mihitsy ihany koa ny filoham-pirenena amin'izao fotoam-pitondrana izao, mba hitsinjovana manokana ireo tokantrano rehetra tsy manana jiro ka mbola mampiasa solitany ary tsy maintsy miatrika ny vidin'ny solitany miakatra noho ny fampiarana ny vitsolika tena izy amin'izao fotoana izao. Androany, nasiany ny Filoha Rajoelina tsindrim-peo manokana ohatra ny fidangana ny vidin'ny solitany noho ny fampiarana ny vitsolika tena izy. Ka nandritra ny fampiresahana tamin'ireo iraky ny FMI no niarovan'ny Filoha Malagasy ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fandanjalanjana sy ny fampiarana ny fanaovana tanterahana amin'ny zava-misy eto Madagasikara, miatra amin'ireo tokantrano marefo ohatra sy ny sehatra iraisam-pirenena mba tsy hitarika amin'ny krizy ara-sosialy ny fanaovana atao izay efa tsy azo idivirana. Ainsi, pour le pétrole lampant, par exemple, le prix au litre est passé de 2430 ariars en janvier à 3380 ariars aujourd'hui, soit une hausse de 40%. Notre cap est clair, c'est instaurer la discipline budgétaire et promouvoir une gouvernance responsable. Je suis convaincu qu'un pays ne peut se développer ni lutter efficacement contre la pauvreté sans investir dans les programmes de développement et offrir des services publics essentiels à sa population. Mais il est nécessaire d'adapter le rythme de nos réformes aux réalités nationales, mais également internationales, afin d'éviter des crises sociales qui pourraient anéantir les efforts. Nampiseho fa mihaino sy mandray izany hevitra ijoron'ny Filoha Rajoelina izany koa ry zareo FMI araka nambarany ny mpitarika ny iraka. À tout moment, on se rassure qu'il est ancré sur les réalités malgaches. Vous avez par exemple mentionné le rythme des réformes pour se rassurer que la fabrique sociale, qu'il n'y ait pas de crise sociale. Nanamafy kosa ny Filoha Rajoelina fa tsy azo idivirana ary vonina natanteraka ireo fanaovana mila ampiarina eto amintsika anatin'ny fanatanterahana ny FEC sy ny FRD ny fitondram-panjakana tariny. La mise en œuvre de ces réformes et programmes témoigne également de notre volonté de renforcer aux côtés du FMI la stabilité économique et de soutenir les réformes structurelles du pays. Nankatoavy ny filankevim-pitantanana ny FMI ny volana Jona 2020 nizitrany Madagasikara ireo fandaharana asa roa ireo. Ny totaly hatrany amin'ny 3.900 tapitrisa dolara Amerikana ny teti-bola azo amin'ny FEC sy FRD. Vaovao ny fanabeazana mpianatra mahery tapitrisa manerana noso no mahazo afampitaovana maimaimpona avy amin'ny fanjakana. Zazavavy miisa 7 alina sy iray hetsy eo anivon'ny ambaratonga faharoa ihany koa no afaka miditra an-tsekoly maimaimpona noho ny fanohana ny vadin'ny Filoha Mialy Rajoelina amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Nizaran'ny Filoha Rajoelina sy ny vadiny fitaovam-pianarana iray manontolo ireo ankizy mpianatra tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra Ambatobe akaiky ny toeram-ponenan'izy ireo. Ho fampirisihana ireo mpianatra ahazo vokatra tsara sy hanamaivana ny fandaniana ireo ray aman-dreny rehefa fidiran'ny mpianatra izao fihetsiky ny Filoha mivady izao. Fitiavana Donio amin'ny sarin'ny Ivra Sata Atrany. Aron'akanjo na antsoina hoe tablier, kitapo vaovao be, fitoeran-drano, fitaovam-pianarana feno, hatramin'ny rakibolana lahosy sy rakibolana avy amin'ny fanjakana malagasy, rosinify sy kilalao fandranitan-tsaina, ireo no ampahany amin'ireo fanomezana manokana avy amin'ny Filoha Rajoelina mivady. Ho an'ny mpianatra ny sekoly ambaratonga fototra na EPP Ambatobe amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Voindray manaraka le to crayon de couleur fa ty indray
feutre couleur zay moa misy cartable tsara mihitsy izy io fatatindrena io izy io barbie dia misy kitapo zany misy sary barbie koa mahazo kitapo daholo nareo rehetrarehetra. Falery ireo ankizy mpianatra manao ny aron'akanjo vaovao ary misy ireo variana tanteraka mizaha ireo karazana fitaovam-pianarana vaovao sy feno toy ny fanaony isaky ny fidiran'ny mpianatra, mijery manokana ireo ray aman-dreny ary manampy manokana azy ireo miatrika izany ny Flo Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialo Rajoelina. Anisan'ny sitraka ny anjaran'ny EPP Ambatobe androany nanatombo amin'ny ositrany zaza malagasy hafa ny azy ireo no ireto kilonga ireto akaiky ny toeram-ponena ny Flo Andry Rajoelina mianakavy izay iveziveziny isan'andro. Tsy adinonay fa ato amponay manokana ny mpianatra eto amin'ny EPP eto Ambatobe izay lalovana isan'andro zay no natonga anay androany hoe tsy maintsy hitsidika ny EPP Ambatobe satria zaza mahay ary mitohanana foana hatramin'izay namena fitaovana manokana ianareo satria ny ao amin'ny préscolaire dia ny fitaovana ray manontolo tsy misy miantoka ny ray aman-dreny. Toy izany ihany koa ny mpianatra izay misa 310 eo anivon'ny primaire dia nomena ny fourniture feno mba hahafahanareo mba ho 100% ny toan'ny CPE ny afaka CPE amin'ity taona ity. Mavesatra amin'ny volan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fampidirana mpianatra isan-taona ka tolo-tanana goavana izao fanomanana avy amin'ny Flo Andry Rajoelina izao nisy olomam-bahoaka ny boribory tany Fatimy. Ny mpanotra zany zay rehetrarehetra atao mameanao lazaina fa politika tsy mameanao lazaina fa tsy misy atolotra fa zavatra hita dia mandroso Madagasikara ary isaorana manokana Flo satria mpanetsika ny filoham-pirenena dia mandroso hatrany. Za kosa aloha 7 taona nanaovana politika 9 taona parlementaire fa tena mahita kosa fa tena metsara ny fampianarana hitanareo vitandray zao ny CEG manara-penitra ery Analamahitsy lycée manara-penitra. Maherindray tapitrisy ireo mpianatra manomboka ao amin'ny kilasy préscolaire hatrany amin'ny kilasy 7 azo ny fampitaovana avy amin'ny fanjakana malagasy amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Manome tanana manokana ireo zazavavy hiditra ny sekoly eo anivon'ny ambaratonga faharoana ny CEG ihany koa ny vadiny filoham-pirenena Mialo Rajoelina. Cahier scolaire any amin'ity taona ity ankizy mpianatra miisa 1,57,039 zay zany ny sitraka an'izay cahier scolaire zay any amin'ny toerana sy district sy atao hoe commune atao hoe sahirana ary hojerevana ihany koa hoe any amin'ny zone 3 zany any amin'ny zone rurale any ambanivohitra sy aty amin'ireo quartier izay atao hoe tena sahirana zany ray aman-dreny zay no anomezantsika an'ireo cahier scolaire ireo. Sorana ihany koa anao Ramatoa Mialo Rajoelina satria ianao ihany koa anisany ny joro ary nanapa-kevitra fa iay manokana ny fampianarana an'ireo ankizy vavy eny anivon'ny collège d'enseignement général. Tamin'ity taona ity dia 20 alina sy ray etsy ny isan'ny zazavavy tafiditra any amin'ny CEG mianatra maimai-pona ary mahazo bourse scolaire noho izay fitarianao zay. Avozana ny sekoly EPP Ambatobe ny toromarika ny Flo androany tany amin'ny taona 2024 efa tonga tao an-toerana ihany koa ireo zanaky ny Flo Rajoelina Telimenada nanao asa soa tamin'ny alalan'ny fandokoana manontolo ireo efitrano ny EPP Ambatobe. Eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay hatrany ao anatin'ny fitadiavana izay anohizan'ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao ireo mpianatra vao nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat farany teo. Ireo sekoly ambony manana homologation sy manana habilitation no tokony ho safidin'ireo mpianatra sy ray aman-dreny mba tsy ho voafitaka hoy ny taleny université tsy miankina iray ankatoavin'ny eto an-toerana sy ny raisam-pirenena diplôma mivoaka amin'ireo université manana homologation sy habilitation ireo efa miroso amin'ny fandraisana mpianatra vaovao ho amin'ny taona voalohany ireo université tsy miankina ara-dalàna amin'izao ary manatanteraka ihany koa ny fanadinana famarana ho an'ireo kilasy ambony amikana Andriambolaza ary Fidirakotomanalina no mitaritra antsika ny andindiny izay. Ao anatin'ny fitadiavana izay anohizan'ny fianarany amin'izao fotoana izao ireo mpianatra vao nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat farany teo
Maro université tsy miankina mijoro ka nisan'ny manairay-tsaina ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny. Ireo sekoly ambony manana homologation sy manana habilitation tokony ho safidian'ireo mpianatra sy ray aman-dreny mba tsy ho voafitako ny talen'ny université tsy miankina iray. Zon'ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny ny manadiady zany eny amin'ireo université mba tsy havoafitaka azy ireo. Ankatoavin'ny eto atoerana sy ny iraisam-pirenena ny diplôma mivoaka amin'ireo université manana homologation sy habilitation ireo hoy ny fanazavany. Ifamorosan'ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny taona voalohan'ireo université tsy miankina ara-dalàna amin'izao ary manatanteraka ihany koa ny fanadinana famaranana ho an'ireo kilasy ambony. Tsara aloha voalohany indrindra mba tena hoe école aty amin'ny ville zany no tena jerena. Taony tena tsara indrindra koa dia ny ancienneté de l'école dia fahatelo marakaraka tokony amin'ny habilitation sy ny homologation avy amin'ny ministère supérieur sy enseignement fonction public zany le sekoly satria raha tsy mahazo natao hoe équivalence foso ndika le ankizy rehefa hivoaka vita amin'ny fianarana dia tsy afaka manao concours mihitsy surtout amin'ny fanjakana fa raha mahazo an'ilay habilitation zany dia aty mahazo an'ilay homologation faute dia afaka manao concours na izanaiza afaka mianatra ny andafy ihany koa ny andafy adiny fa mitaky ny homologation ny andafy asa adiny fa ny école mpanjakana ny akatso za dia maka ny homologation fonction publique mitovy amin'ny privé de raha mahazo tartase teo zany indrindra moa fa ohatra zany hoe hiditra tsara ilay ankizy na hiditra amin'ny poste-mpanjakana ho paramedy ohatra dia tsy maintsy mila n'ilay homologation fonction publique afaka maka an'izany ilay ankizy satria izay marika sekoly zany izay ny tokony jerevandray ny indrindra. Mitoy ihany koa ny fanaraha-maso tanterahan'ireo tompon'andraikitra mikasika ny fanarahan-dalàna ho an'ireo université mijoro. Ary tsika tao anaty lohatenim-baovao teo ihany koa fa mihamafy ny ady amin'ny tambazotra mpivarotra sy mpanonana rongony ao amin'ny distrikany Betsoka amin'izao fotoana izao hoy ny OMC any an-toerana. Mbola misy hatrany ireo mini mivarotra sy mitatitra ireo rongony ao anatin'ny distrikany Betsoka na dia efa nisy ny aza ny hetsika goavana no tanterahiny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana nanomboka ny volana May lasa teo. Rongony hatrany amin'ny iray taona mahery indray no mbola sarona tato anatin'ny roa volana nanamafy ny ao anivon'ny OMC Betsoka fa hitohy ny ady amin'ny fanaparitahana sy fivarotana ary fanondranana rongony izay tafiditra anatin'ny hetsika fanarenana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrika. Mampitandriambolona eo amin'ny sariny Omega Ranevjona. Mbola misy any fasahiny ireo tambazotra ny jiolapy kirakira rongony ato anatin'ny distrikany Betsoka raha ny fanazavana nahitana fiainana nefa izany raha oharina tamin'ny teo aloha. Rongony hatrany amin'ny 3 taona mantsy no sarona ny volana May 2024 lasa teo ary neny ireo rongony sarona ho an'ny ireo volana farany teo mihoatra tamin'ny volana May io. Nanamafy ny teo anivon'ny Gendarmerie-pirenena fa mitohy ny ady amin'ny fanaparitahana fivarotana ary indrindra ny famarotana rongony ato anatin'ny distrika sy ny fikasany hitondra izany hivoaka ivelan'ny distrika. Vokatra ny azo tao anatin'ny roa volana ny fanesy ireo rongony izay tratra niarahana tamin'ireo namana polisy ireo. Ny totaly hoenina 490 gony izay nilanja 500 kilao ka ny 720 gony tamin'ireo dia ny azo ny gendarme izay ato anivon'ny votroparitry ny gendarmerie eto Betsoka. Tsy hijanona ny ady amin'ny fanarenana ny fandriampahalemana anatin'ny distrikany Betsoka fa indrindra ny ady amin'ny rongony mitohy ny fanenjehany ireo rehetra tompona andraikitra anatin'ny raharaha rongony ato anatin'ny distrika raha ny fanazavany teo anivon'ny OMC. Mitohy ny ady ataonay amin'ny io lafo io satria le maro le zavatra maro fa ny enda raha par rapport amin'ny 3 taona teo aloha efa ino taona zao tsy nitratra na zanaty zany tefona ny ady ataonay amin'io ary tsy miketry zany zay nivony amin'izay. Ialana amin'ny fiahiahiny no dorana ny mpahibe maso teo anatrehan'ireo tompona ndraiky mpanjakany isantsokajiny ireto rongony milanja 500 sy 1000 kilao tratra teto Betsoka ireto. Iverina eto Antananarivo kosa isika mpivarotra maro hoe tsy amondrona no mety hiala amin'ny toerana ivarotany raha ny fitaran'izy ireo androany manay izy ireo fa ahafahana manalaza ireo amin'ny toerana tanteraka ny afisian'ny prescription acquisitive izay fangatahana ho fanajariana ny tany ny varotana izy ireo nandritra ny taona maro manao antso avo ny tompona andraikitra mba hijery ny zava-misy ireo mpivarotra ireo sibelara ndray mazava fetra ndray mananjara no mitaratsika ihany koa ny andindiny izay vao zay. Efa tamin'ny taona 80 nanomboka nipetraka teo an-toerana ary nivarotra ireto mpivarotra eto Amborona ireto manana ny profo arataratasy rehetra mifandraika amin'izany izy ireo. Manay anefa n'izy ireo fa noho ny famoahana ny prescription acquisitive
izay fangatahana tany amin'ny fanajariana azy nandritra ny taona eny no ahafana manala azy ireo amin'ny toerana efa nivarotana nandritra ny taona maro. Tokoa ny tena ary tena tonga saina tokoa hoe misy tsikaky eo anatin'ilay tantara satria izay efa nanajary an'ilay toerana nandritra ny fotoana maro nefa olona tsy fantatra tsy nanajary an'ilay toerana kosa milaza fa nanana prescription acquisitive ka nanjary nanana ny toerana io sy nanoratra an'izany tamin'ny domaine ka izany indrindra no hitarainanay amin'ireo mpitonam-panjakana mahefa mba hijery akaiky an'ity raha ity fa tena tsy hitanay intsony fa tena tapidalakale izay satria izay tokony manana ny zoa manjary very zoa anatin'ny tantara ka dia mangataka ny fitondram-panjakana mahefa jery akaiky an'io raha io. Raha tsy ahivina dia lasa betsaka ny alatra tany nateraky ny prescription acquisitive ary niteraka kolokolo lehibe teto amin'ny firenena izany. Antony izay nanafoana ny fanjakana azy amin'ny alalan'ny filakevitry minisitra tamin'ny Desambra 2024. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra mba mijery ny zava-misy ireo mpivarotra raha ny fanazavany. Natanteraka fialana tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany niaraka tamin'ny filompoko tany teo aloha ny fandimby izay nijoro ova volombelona. Nisitraka fitaovam-pianarana feno avy amin'ny orinasa Fanalamanga. Ireo zanaky ny mpiasa rehetra avy amin'ireo faritra iasan'ny orinasa Fanalamanga. Natao izany mba ho fitsinjovana azy ireo sy fampirisihana ireo ankizy ho tia fianarana nambarany Ray aman-dreny teo ampandraisana ireo fitaovam-pianarana. Fa zava-dehibe ny ho azy ireo ny toana omeny ny mpitadana ny orinasa Fanalamanga isaky ny fanombohany taom-pianarana toy izao ary manamaivana ny fahasairana n'izy ireo. Fanazavana tateriny Santatra Diamondra TV+ Matrizaka. Mahazo fitaovam-pianarana ho enty miantrika ny taom-pianarana vaovao koa ny zanaky ny mpiasa eo anivon'ny orinasa mpanjakana Fanalamanga raha nambarany Tale Général Andriamatora Bevenierlem. Mizara faritra telo ny faritra ala tantan'ny orinasa dia ny faritra Tsimbo, ny afovoany ary ny faritra Varatra ao anaty distrika Ambatonazaka izay nanomboana ity fizarana ity. Tiako aloha zany ny manamarika fa eo amin'ny faritra telo zany hatrany amin'ny Tsirinala eo amin'ny 1250 ny zanaky ny mpiasa izay azo tombony amin'ny fanomezana an'ity kit scolaire androany ity, izany hoe manomboka amin'ny kilasy gisitra indrindra hatrany amin'ny kilasy famaranana. Dia izay zany ilazana hoe mijery foana ny orinasa amin'ny maha-olona amin'ny resaka sosialy. Tsy vitan'izay ihany fa misy ihany koa ny fizarana table banc zany W ho an'ireny sekoly manodidina ny orinasa Fanalamanga reny. Dia andraikitry ny Fanalamanga moa zany manoloana ny fiarahamonina izay no nataonay mba ho fiaraha-miasa sy fitsumbinana ny besin'ny maro. Fitaovam-pianarana feno natolotry ny orinasa ka tonga teny an-toerana ny Tale Général sy ireo mpiara-miasa aminy. Nambarany Ray aman-dreny teo ampandraisana ireto fitaovam-pianarana ireto fa zava-dehibe ny tohana omeny ny mpitantana ny orinasa isaky ny fanombony taom-pianarana toy izao. Faly dia faly izay tompoko satria anisany manala fahasairana be da be ho anay noho ny fahalafosampiainana izay raha malala amin'izao fotoana izao kanefa dia tsy nataon'ny orinasa Fanalamanga ambany zavatra tompoko izany fitaovana izany. Ankoatra ny faritra telo dia mahazo ny anjara fitaovam-pianarana ihany koa ny zanaky ny mpiasa ao amin'ny Foibe Antsironala sy ny Masovo ao Antananarivo. Anozantsika ny fampiaraham-baovao kosa ary ireo vaovao niteraka resapeta ao anaty tambazotra serasera Facebook. La chasse info mampiseho anatin'ny pejiny Port Dauphin, tovolahy tokony 18 taona nilomano teo amoron-dranomasina Libanona no lasan'ny rano ny alady lasa teo tokony tamin'ny 3 ora tolakandro. 3 lasa mizana tany avy any zareo no niara-nilomano, ny 2 avitra fa ny ray no lasan'ny rano ka omaly tamin'ny 12 ora ho hitany razana. Aleo mitandrina foana na tompo-tany na vahiny fa nitampoka tsy mahalehilahy. Ny pejy Le Mirien Futé mampafantatra fanazavana ny qualification CDM sy ilay hoe meilleur deuxième. Raha premier du groupe ny équipe iray dia qualifié avy hatrany any amin'ny mondial. Raha deuxième place kosa izy dia mbola manana chance fa manao barrage. Barrage
Ireo deuxième place efatra tsara indrindra amin'ireo groupe sivy no manao an'ity barrage ity. Madagasikara amin'izao faharoa ny plasiny, izany hoe manao barrage isika. Ireo ekipa efatra meilleur deuxième, ireo manao ohatrany hoe demi-finale kely, dia avy eo finale, dia izay mandrisatra amin'ny farany no manao an'ilay qualification intercontinentale karakarain'ny FIFA. Ny pejy mamy Aina Ravatomanga mampafantatra. Faly sy mirearea noho ny double miavaka nataony Matteo Rakotofringa izay nandrombahan'ny Africa Region 4 Junior Team Championship 2025 sy ny Mauritius Junior Open 2025. Ireo fandresen'ireo dia mampiseho ny talentany, ny finiavany ary koa ny firaisan-kina sy ny fanoloran-tenan'ireo tanora mpilalao golf malagasy miaraba manokana ny Romain Fitahiana Gagneux, Loane Pless ary Samia Randria Malala izay nitondra avy ny voninahitra Madagasikara, ary koa ny team manager Monique Noyon izay tena nanampy tamin'ity fanomanana sy fampiofanana ity. Manoloan'ireo tanora avy any Kenya, Uganda, Maurice, La Réunion ary Tanzanie dia nasehon'ny ekipantsika fa manana ho avy mamiratra ny golf malagasy ary afaka mamirapiratra ny velany. Matoky aho fa ireo fandresen'ireo dia hanome ohatra tsara ho an'ireo tanora malagasy maro. Ny pejy La Dépêche informative taratra mampafantatra. Ara-pamehana ny ady sisika ho fanomezan-dalana maika eo amin'ny fanakalozana ara-barotra amin'ny États-Unis sy Madagasikara na AGOA. Efa nantoerana Washington DC, États-Unis d'Amérique, ireo délégation mpanjakana ofisialy izay tarihan'ny ministry ny fampirobobona ny industria sy ny varotra, ny ministry ny Renakibon'ny tany ary ny taloha jeneraly ny faditseranana malagasy. Miaraka amin'izy ireo amin'izany koa ireo tompona andraikitra ambony avy eo anivon'ny orinasa tsy miankina notsongaina amin'ny sehatra lamba sy ny sehatra lavanilina. Nisy ny fivoriana ho fandrindrana ny fomba fiasa amin'ny fanaovana ady sisika momba ny fangatahana fanomezan-dalana maika ho an'ny Madagasikara ao anatin'ny fanohizana ny fanakalozana ara-barotra maharitra amin'ny États-Unis. Ity fivoriana ity izay notanterahana natao amin'ny masovon'ny Madagasikara ao États-Unis ary nirahan'ny délégationna malagasy irony Kiondo tamin'ireo firenena hafa voakasika izany toy Lesotho, Kenya, Tanzanie ary Maurice omaly 9 septambra. Mariana fa ho tapitra amin'ny 3 septambra ho avy izao ny fehimpotoana fanarahana amin'ny fanakalozana ara-barotra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara amin'ny alalan'ny AGOA. Vaovao eo milafitry ny fahasalamana kosa indray azo famatsimbola avy amin'ny banky iray isam-pirenena ny ho lafitry ny infirmiera eto Madagasikara na Kony Marany nambara ny voalohany androany. Oentina hanatsarana ny sehatra asan'izy ireo ity famatsimbola ity raha nambaran'ny filohan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fandaharam-pampiofanana ny programme de formation ho ny filohan'ny CONIM ny fahazona ny fankatoavana iraisam-pirenena no nahazona izao famatsimbola ho an'ny CONIM izao ho ny filohan'ny Mikandrembolaza sy Arfidy Rakotomanala no mitatrantsika ny andidin'izay. Taorin'ny fahazon'ny CONIM na ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara ny fankatoavana iraisam-pirenena dia mitohy hatrany ny fipetrahan'ity rafitra ity ary manana ny anjara toerana izy ankehitriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'izany ny fanatrihan'ny filohan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara ireo fivoriana iraisam-pirenena maro tany ivelany. Eo ihany koa ny fahazonan'ny fankatoavana ary taorin'ny fahazona izay fankatoavana izay dia miditra antsehatra ihany koa ankehitriny ny lafiny famatsimbola ka misy ny famatsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny CONIM na ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara izay hoentina mampandroso sy manatsara hatrany ary manarina hatrany ity sehatra iray ity ho ny filohan'ny CONIM. Zay saona ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na ny Banque Mondiale izay anisany manampy anay fanatanterahana ny vina izay ataonay zany. Anisan'izany no resaka programme de formation io na ny resaka examen unique ny formation zavatra maromaro zany ary eo koa ny famatsiana fitaovana ny infirmier mba ahafahana manara-maso ireo izay tsy hanasa zany. Io koa misy texte à avoka zany mba ahafahan'ny infirmier miasa zany.
fa anisan'ny olana mbola sedran'ireo mponina ao ambady finandrana ny lafiny fampianarana sy fambolena raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy atao amin'ny distrika mbola misy amin'ireo sekoly no tsy misy seza sy latabatra ianarana amin'izao ka mahatonga ny fahalainan'ireo mpianatra hamonjy sekoly naompana bebe kokoa any amin'ny lafiny fampianarana sy fambolena noho izany sy ady izay ho tantana ny solombavam-bahoaka mba hanampiana ny mponina ao amin'ny distrika Sibelandriamazafa sy fetra Andriamananjary. Nandritra ny taona maro no efa nisedra olana ireo mpianatra sy mpampianatra ao amin'ny distrika Ambady Finandrana noho ny olana eo amin'ny fampitaovana entina mampianatra ny ankizy, mpianatra sy ny fitaovana entin'ireo mpampianatra. Lasa gonty no ampiasan'ireo ankizy entina mianatra noho tsy fisian'ireo latabatra sy seza any an-tsekoly. Tsakambany be ny fampitaovana amin'ny fampianarana atao ao anatin'ny distrika ny Ambady Finandrana indrindra ny resaka table banc izay tena teo aloha zany dia mipetraka amin'ny tany ny ankizy amin'ny gony no mipetraka dia efa nizana afaka zany zay amin'izao satria maromaro zany ireo sekoly izay nivatsiana table banc niaraka tamin'ny ministera fampianarana fa izay manokana koa nandrefa napahan-kevitra. Ankoatra ny fampianarana ahafahana mampandroso ny distrika ihany koa ny lafin'ny fambolena ka mahatonga ho zava-dehibe ny fampitaovana ireo tantsaha mba hampitomboana ireo vokatra. Ny fambolena any Ambady Finandrana tsisy orinasa, tsisy société iasan'ny tanora dia ny fambolena zany ny tena hoe ampiakarina ny resaka économie ao anatin'ny distrika dia ny fambolena sy ny fiompiana. Zany hoe mba eritreretinay zany hoe nisan'ny tokantrano dia mitombo ny velaran-tany voleny, mitombo ny fidiram-bola miditra ao aminy rehefa mitombo ny vokatra dia afaka mitombo zany ny arekarena ao anatin'ilay distrika. Nanokananay azy ny zarena tany andrefana zany hoe zarena angadin'omby amin'ny fokotany tsirairay avy dia nomena koa ny hersa ho an'ny fokotany tsirairay avy. Mitetina manodidina ny 400 tapitrisa ariary ny fampitaovana nisy ihany koa ny fionana tamin'ny OMC ahafahana metraka ny fandriampahalemana ho hatrany solombavam-bahoaka nandritra ny fidinana ifotony nataony tany an-toerana. Marotrano ireo mpisehatra ao anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM rehefa maraina ka hoaraintsika ny sombon'ny faneho-kevitra ireo izay tafiditra mivantana tao anatin'izay fandaharana demokrasia mivantana izay. Demokrasia mivantana fandaharana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambary Monsieur Jean avy any Ambohidratrimo androany tao anatin'ny faneho-keviny miarahaba ny Barea irariana mba hitondra avy ny anaran'ny Madagasikara hatrany ireto ekipam-pirenena ireto. Zaraba manokana amin'ny Barea nga fitatingana mirary foa amin'ny Barea ongany amin'ny tany mondial hanga mbola tsy misy hatramin'izay sy ny nazahoana fahaleovan-tena zany hoe hiakatra mondial dia maniry mafy an'izany. Reny zany ny tena vokatra le fitrandrahana le tanora manao fanatanjahantena dia fananganana foto-drafitrasa entina hikarakarana an'ilay tanora mba ho lasa lavitra dia zaza mahita hoe efa mba nandeha lavitavitra koa isitsika efa nanao final hatrany. Demokrasia mivantana. O Monsieur Francis avy eny Anjomakely farany malagasy amin'ny ekipam-pirenena ary manohana hatrany. Le resaka Barea angamba ny tena tiako mahina farany fa za kosa aloha dia mahita hoe ninina zany le tsikera le fahitako an'le Barea dia fahitako hoe misy fivoarana ny tena hoe araka ny resaka eny zany dia hoe mbola tsy tena tokony hoe ny Barea za tsy raha an'izany tsony satria fiaika za hoe malagasy misy malagasy matafavoaka zavatra ohatrany hoe amin'ny chaîne internationale alefa Barea manohana anareo foana za isotra tompoko. Demokrasia mivantana. Ho kosa Monsieur Raharson avy eny Abepasy tokony tsy hisy ny fahatapahan-jiro mandritry ny lalao rehetra ataon'ny Barea. Voalohany aloha aza récupérena sahatra rangaly mba hoe akany olona fafiny. Io sisany no mba hoe akany olona fafiny dia io koa sisany mba hijerena ny jiro fa amin'ny fotoana hatsana ny jiro efa tsisy dia alao mihitsy aloha ilamina fa aza récupérenareo le Barea fa raha ny tena marina ary ny tena natsiro iny da teo mamatsy fa merci Barea merci iny coaching iny effort mibany kely iny teknika iny nisy teo anamatsy iny. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina.
taorian'ny fitantanana vonjimaika naharitra dia napetraka amin'ny fomba ofisialy ny tompon'andraikitra vaovao izay efa olona nahazatra sy nahalala tsara ity rafitra ity. Ny totsy nisy fitsaharana ny ezaka teo aloha ka anisan'izany ny zava-bita lehibe ny tetikasa Stade Cap 2 sy ny fanadiadiana ara statistika manerana ny firenena tale misokatra mitondra traikefa ary manolo-tena amin'ny mangarahara ny fitantanana vaovao ao amin'ny Instat araka ny nambarany Rakotomanana Eric Jean-Michel Abraham Razafi sy Arfid Rakotomanala no mitatra antsika ny anindin'izay. Natao androany teny anosy ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly mpisolo toerana sy ny tale jeneraly vaovao eo anivon'ny Instat Rakotomanana Eric Jean-Michel. Taorian'ny fotoana nahareta ny fitantanana vonjimaika dia notanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanendrena ny tale jeneraly. Nandritry ny fepitaona nisy fahampangana dia nitoy ny asan'ny Instat hoy ny tale jeneraly mpisolo toerana. Anisan'ireo asany vaingana ny tetikasa Stade Cap 2 niarana tamin'ny banky iraisam-pirenena izay efa nahitana vokatra. Nisy ihany koa ny fanofanana manokana ho an'ny vehivavy mpiasa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fitovian-jo. Ankoatra izany dia notanterahana tsy tapaka ny fanadiadiana ara-statistika mahazatra natao tamin'ireo orinasa sy tokantrano. Natomboka ihany koa ny fizarana microdonnées avy amin'ny RGPH. Nisy fanavozana ihany koa ny teo anivon'ny filan-kevitra mitantana. Nandritra ny lahateniny nanamafy ny tale jeneraly vaovao fa itoy amin'ny fomba mangarahara sy entitra ny ezaka efa natomboka. Milaza ihany koa izy fa misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana sy fandraisana sosokevitra rehetra ny fitantanana vaovao. Ampianareo tohizana ny ezaka fitondrovana amin'ireo domaine privé ary fitondrovana koa ny tombotsoantsika mpiasa tsirairay avy ary mampanantena anareo fa andeha amin'ny fahamarinana andeha amin'ny transparence soratra foana vavavarana afaka manatona raha misy ifampiresahana. Ho an'ny solon-tena ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola dia niarahaba sy ny rarisoa ny tale vaovao izy sady nanantena fa hoentiny ny traikefa ananany anatsarana sy ampandrosoana bebe kokoa ny Instat. Tsy olona vaovao amin'ny Instat ny tale jeneraly vao nitendrena fa efa tao anatiny ary mahafantatra tsara ity rafitra ity. Olona ny fisokafana ihany koa Rakotomanana Eric Jean-Michel. Ireo vaovao tapatapany. Mbola mahasarika ny mpianatra malagasy ny Université Mpanjakana na dia olana azatra eto ny lafiny fotodrafitrasa hoy ny sojabe ny fakulté ny UGS eny amin'ny Université an'Antananarivo. Tsy maintsy nomafizina araka izany ny masotsivana sy ny fifananana andraisan'ireo mpianatra hiditra amin'ny sampam-piofanana toe-karena, fitantanana ary ny fiarahamonina ahafahana mandray ireo mpianatra tena mendrika. Anisan'ny fanavaozana nentin'ny fakulté ny UGS ihany koa ny fampahafantarana mialoha ireo rehetra te hianatra amin'ny zava-piampianarana misy ao amin'ireo ny karazana asa mifanaraka amin'ireo fiofanana misy ao amin'ny fakulté. Ho tanterana ny 12 sy ny 13 septambra izao noho izany ny varavarana misokatra ho an'ny fakulté UGS ho fanomanana taom-pianarana manaraka sy hanomezana tolo-kevitra ireo mpianatra vao afa-panadinana baccalauréat misafidy ny hianatra eny amin'ny Université an'Ankatso. Indrindra ho an'ireo vao nahazo baccalauréat mitady atotsika te handranto vaovao tsy eo ihany hoe fianarana fa eo ihany koa ny atao hoe inona ny zavatra azo atao ny arina raha ohatra anao zao misafidy anao économie, anao gestion, anao sociologie satria zany amin'ny porte ouverte zany tsy hoe amin'ny porte ouverte fa matetika zao ireo porte ouverte dia hoe le fianarana fotsiny eo fa tsy izay fotsiny eo zany fa tena miara-miasa ihany koa zay amina miteva io moa zany institution sy orinasa samihafa izay tonga manana trano eva sy manao conférence ihany koa zany amin'ny journée porte ouverte dia mpianatra zany sady mita ny fianarana ataony hoe raha manao an'ity fianarana ity dia inona tsara moa zany tonga dia efa misy zavatra mitevany eo concret zany hitany hoe zao zany misy asa azo atao. Maro ireo tombontsoa ho azo sitrahana noho ny fametrahana rindram-baiko nomerika ampiasain'ireo toeram-pivarotana fanafody eto an-toerana izay atolotry ny orinasa mpivarotra fanafody frantsay izay miaraka miasa amin'ny Yas Madagasikara. Ity fitaovana ity dia ahafahana manamora ny fanaraha-maso sy fitantanana ny fanafody amidy ho an'ireo mpanjifa. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny tolotra omen'izy ireo an'ny mpanjifa amin'ny sokajiny olona rehetra indrindra ny vehivavy bevoka. Itombo araka izany ny fatokisan'ny mpanjifa ny toeram-pivarotana fanafody noho ny fisian'ity fitaovana ity
no ny fiarah-miasa amin'ny IAS Madagascar dia voara-maso avokoa ireo toerana rehetra ity fitaovana ity. Ce partenariat, il s'est fait assez naturellement. Nous, de notre côté, chez Meditect, notre objectif, il est très simple, c'est améliorer l'accès aux médicaments, aussi bien en zone urbaine qu'en zone périurbaine qu'en zone rurale. On a créé un logiciel qui vise à augmenter la disponibilité des médicaments sur les étagères. Donc, pour que les médicaments puissent se retrouver sur les étagères, il faut qu'ils puissent être commandés efficacement auprès des grossistes. Et aujourd'hui, pour que les commandes soient passées à une fréquence assez importante, il faut que la pharmacie soit connectée à Internet. Donc très rapidement, on s'est tourné vers les équipes de IAS qui ont vu un fort intérêt pour notre solution, puisque la volonté de IAS, c'est améliorer la connectivité des pharmacies, notamment de toutes les PME au niveau du dernier kilomètre. Donc nous, on est ravis de ce partenariat qui va grandement contribuer à augmenter la disponibilité des médicaments pour que les populations, qu'elles soient en zone rurale ou en zone urbaine, elles puissent facilement accéder à de très nombreux médicaments. Donc on se réjouit de ce partenariat qui, je pense, sera un succès grâce au fort soutien des équipes du groupe Action et de IAS. Nisy ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa teo amin'ny IAS Madagascar sy ny fivarotam-panafody iray izay orinasa frantsay misehatra amin'ny fikirakirana sy fanaraha-maso ny fanafody ho fanamafisana ity fiara-miasa ity. Nampitaraina ny maro indrindra fa ny mpampiasa solika ny tsy fisiany izany nandritra ny andro maromaro raha ny teto amin'ny distrikany Sambava. Noho izany indrindra dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny prefeny Sambava Andriamatoa Randriamanan-kevitra Huberto Delaris ny zoma fa 5 ny volana septambra 2024 lasa teo tao amin'ny biro fiasany. Izany dia ho fampafantarana ny zavanisy na tonga izany tsy fisian-tsolika izany. Ny antony fikorontanana zany na antony le natonga le filaharana tsy hoe tsisy akory ny soliky oka zavany resaka fa misy prélèvement na misy échantillon zegny nalainy tamin'ireo cuve na le citerne milevigny zay le cuve agny amin'ny ambany tany agny nalefa Antananarivo agny misy laboratoire de nahitana tsy fitoviana amin'ny fatra tokony misy non conforme à la qualité requise zany hoe le dosage ny akao misy tsy mifagnaraka hely zany ka raha ohatra ka tsy mivaly ilay fitiligna nalefa agny Antananarivo dia mbola tsy mahazo mivarotra manao les stations na dia misy azy amin'ny cuvinazy ao. Tandrina ihany koa moa ny tenany ho an'ireo olona sasany minimbola mivarotra solika eny anelakelan-trano indrindra fa ny eto an-tampon-tanàna ny Sambava. Tsy azo atao ny mivanga amin'ny bidon na jerrycan atsika amina essence indrindra raha tsy misy fahazahoan-dalana avy eto amin'ny préfecture ny Sambava. Ankehitriny dia efa manomboka miverina amin'ny laoniny kosa ny famatsiana sy fitsinjarana izany eny amin'ireo tompom-panjara solika. Anisany mitondra soa eo amin'ny mpiarabelona ireo olona manana fahalalana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo arena foto-tarazo izay misy ao amin'ny toerana misy azy ireo. Izany indrindra no nanosika ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny karakara hetsika ho fanampiana azy ireo. Ny farany herinandro lasa teo izay nitanterahana tao amin'ny restaurant Le Capricorne Sambava. Ka kaominina roa no nisetraka izany raha ny tato amin'ny distrikany Sambava dia ny kaominina Ambonivohitry Sambava sy ny kaominina Ambanivohitra Farahalana. Natao moa izao ho fampiarana ny tetikasa fahafahana mitrandraka sy mizara ny tombotsoa azo avy amin'ny arena foto-tarazo sy ny vokatra aminy na ny apa. Registre moa dia satsika an'le atolotra an'le voka ireo amin'le fiarakapobeny amin'ny renovotsanahary sy ny tarazo ampiasana amin'ny fiainantsika olombelona biby io zany na zavamaniry dia izay zavatra izay na raketina anatina registre fitsona azy na anatina bokely anankiray hitahiry ireo fahalalana momba ny fampiasana an'ireo zavamaniry ireo na biby afana mahita hoe fikarohana fampiasana ny zavatra zay tsy ho very fotsiny zany zavatra zany dia raketina tsoratra sy anatina boky. Nandritra izany ihany koa no nanolorana sady nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo boky mirakitra ireo arena foto-tarazo vitan'ireo mpikambana manana fahalalana nentim-paharazana.
tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranjabolina kitra nipetraka teo milarana faharoa ny Barea Madagasikara ataoriny ny andro fafito sy fahavalo ny fifantsana idina tapakila ho any fiadina ny amboarinatany taona 2024 sy 2025. Amin'ny fahaenina sy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao no anaovana ny andro fahasivy sy fahafolo farany ao anatin'ny fifantsarana ity. Mbola manana herijika tsara ny Barea ao anatin'ity fiadina ny tompon-daka ny mondial 2026 ataoriny isa enina azony tamin'ireo lalao roa natao. Na izany aza nefa dia ireo voalohany isambondrina no avy hatrany no mahazo izay tapakila. Ireo firenena efatra tsara toerana indrindra amin'ny laharana faharoa kosa mbola miatrika lalao sakana maro vao ahazo tapakila ny mondial 2026 fanampanazavana. Isa enina no azon'ny Barea taorian'ny fandresena azo ny ona tamin'ny Centrafrika sy Tchad tao anatin'ny andro fafito sy fahavalo ny fifantsana edina ny tapakila ho any amin'ny fiadina ny amboara maneran-tany ny taona 2020 sy 2025. Araka izany dia mipetraka eo amin'ny laharana faharoa vonjy maika isika malagasy manana isa 4.90. I Ghana hatrany kosa ny laharana voalohany manana isa 7.90 rehefa nandavo an'ny Mali tamin'ny isa 2.ohatra. Tsara toerana araka izany aloha hatreto ny Ghaniana amin'ny fitarihana ao anatin'ny vondrona I misy an'ny Madagasikara satria manan'elanelany isa 3 mihoatra ny Barea izy ireo ary samy mbola hanao lalao roa ao anatin'ny andro fahasivy sy fahafolo farany ny roa tota. Miankina betsaka amin'ny lalao ataon'ny Ghana araka izany aloha no ahafahan'ny Barea mety ho laharana voalohany raha toa ka mandresy hatrany amin'ny fihaonana amin'ny Comore sy Mali amin'ny volana oktobra ho avy izao. Araka ny fanovana farany nataon'ny FIFA dia lasa 7.70 ankehitriny ny firenena ndray anjara amin'ny mondial ka nomboka amin'ny taona 2024 sy 2025 any États-Unis, Meksika ary Kanada izany raha toa ka firenena 2.30 foana hatramin'izay. Ho any Afrika manokana dia firenena 9 no handray anjara isoloteny mety ho 10 raha toa ka mahazo toerana iray amin'ilay lalao sakana Interconfédération no tsinjaraina vondrona 9 araka izany ireo firenena afrikanina ato amin'ny CAF miisa 3.50 ka vondrona I no misy an'ny Madagasikara amin'izao. Rehefa voalohany ao anatin'ny vondrona aloha dia avy hatrany dia tafakatra amin'ny solotena ny Afrika any amin'ny Coupe du Monde 2026. Ireo firenena efatra tsara toerana indrindra amin'ny laharana faharoa kosa mbola hanao lalao sakana. Hatreto dia mbola tafiditra ao anatin'ireo firenena efatra manana isa ambony indrindra eo amin'ny laharana faharoa izay Madagasikara. Ireo firenena efatra ireo no manao fifaninanana ka izay mandrisy amin'ny lalao famaranana dia misolotena ny Afrika indray miatrika ny Interconfédération izay karakarain'ny FIFA hatrany. Ao anatin'izany Interconfédération izany dia ifandona avokoa ireo avy amin'ny kontinanta enina misy avy aty Afrika, Azia, Amerika Atsimo, Oseania izay samy misy solotena iray. Raha toa ka roa ny avy any Amerika Avaratra ka izay mivoaka mpandresy amin'ny fifaninanana io indray no azo ilay tapakila iray makany amin'ny mondial 2026. Raha anatin'izay bola kitra izay hatrany saingin'ny fifananana karakarain'ny TV+ Madagasikara kosa dia ny Radisson Blues ny orinasa GB Madagasikara no nanokatra ny lalao teny kianja tamin'ny fandaram-potoana tao anatin'ny andao-andaka andian'ny fahatelo izay arahintsika aorian'ny fampiarahana-baovao amin'ny fiteny malagasy no arahina ihany koa ao anatin'ny fandaharana bonjour izany Faniroso Rakotonirina no mitatitra ny andiny izay. Andao-andaka andian'ny fahatelo fifananana baolina kitra foot-7 inter-entreprise nanomboka omaly alatsinainy alina tao arian'ny vaovaoparitra no nanomboka nandeha ty tao amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara ny tournoi foot-7 inter-entreprise 2025 ho hita mifandimby ao anatin'ny fandaharana foot-7 io ihany koa ny lalao sy izay tranga rehetra teny ambony kianja miampy ny fitantaran'ireo mpanentana tao amin'ny Radio Plus sy ny TV+. Alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma alina ao arian'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy no ahitantsika ny fandaharana ka hitanjozotra eo avokoa ireo lalao ny fandonan'ireo orinasa 9.20 ny kena andray anjara tamin'ity andao-andaka andian'ny fahatelo ity. Raha nita tamin'ny fandaharana voalohany no nan'ny Radisson Blues ny GB Madagasikara aloha dia nizotra tsara ny lalao. Tsy misy hoe mpijery ny tanikiandro fa tena tao anatin'ny ambiance daholo ny tena toerana. Raitra ny kianja lalaovana tetỳ amin'ny Algeco Plus tetỳ bypass. Mafa mpifaninana satria nisy ireo orinasa efa mpilalao tatỳ amin'ny TV+ ny efa mpifakahay ka nisafidy tamin'ny Atsipria mihitsy ireo vatan-dehilahy ijory hiaro ny voninahitry ny orinasa misy azy. Maty hanina koa anefa ireo mpitsara
ary taty amin'ny fivoriana ara-teknika taty amin'ny FOBN TV Plus Madagasikara dia efa napetraka izany fepetra izany fa tsy maintsy mpilalao avy eo amin'ny orinasa fa tsy mpikaramanady no miditra eny an-kianja. Antony iray lehibe nampilamy matrano ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny TV Plus Madagasikara io fiarahana miasa amin'ny mpitsara matianina toy ny tamin'ity andao andaka andiany fahatelo ity. Raha ny hitantsika amin'ny sary zao dia fitina teo amin'ny fionan'ny JB Madagasikara sy Radisson Blue ary mbola itoy rehefa avy eo aorian'ny fampalalam-baovao ny lalao voalohany teo amin'ny Foodmark sy LNTPB, Unibiska sy Aris, Royal Spirit sy La Tonnelle. Et tonga dia contre-attaque avy hatrany zareo avao amin'ny naturel madaka tsy maty ny baolina na intsoraka ny mpiandry Satikazo tsy maty ny baolina. Horaintsika ary zao ny voambolana. Androany dia ny hoe voalanto indray ny voambolana ifankazarana amin'ny mampiasa azy iretarika amin'ny hoe voalamina na ihany koa voarindra io voambolana io. Amin'ny teny frantsay ny andika anazy dia hoe arranger na agencé na ihany koa programmer. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Miavaka mihitsy izy iny rehefa mandray fitenenana fa voalanto mazava tsara avokoa ny fehi-kevitra tiany lazaina. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Mbola tsy voalanto araka ny tokony izy amin'ny fandaminana ny fiarah-miasanareo koa mariny tsara mialohan'ny anatotosana ny asa. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ity voambolana hoe voalanto ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Sakositsika hijery ny eo ara hoe mazoto mianatra ery ny ankizy miaraka amin'ny cahier Premier Plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable Premier Plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini. Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini. Orange, Evanilano. Noltrawana. Moteur, action. Vas-y, salut. Vas-y. Fawan? Dia ilomano. Zay ilomano ahoana manao maillot rangaty dia manao an'itony. Ina le dira amin'ny maillot amin'izay fa mity fa misy caleçon. Tsy mety fa tsy maintsy tonga dia maillot ny anao anaovanareo rangaty adala. Tsy azo anaovana izany. Tsy maninona izany fa zara izy tsy azo entiny aty io kara io alao eo. Misy fasika io. Zay anaova ampianarana. Ianao nge ampianarako milomano. Ampianarana milomano. Tsy mahalalako. Mila tompon-daka eran-tany tamin'ny natation. Ka mila manao an'le fanamiana bonnet dia maillot. Zay vao mahazo maka anaty piscine. Fa tsy hoe taitaitra vany dia caleçon wa caleçon. Milomano anao fa tsy maninona izany izy nahita anio fa misy ty fa misy caleçon ny olona hoe tsy maillot iny rangava tsy mety fa maillot zany ohatry ty nilon lambany ty. Mety io rangava sady ty tanao. Anahako tany am'le tamin'izany tany sady kirarina eo alao efa raha hitan'ny olona hoe be teo tsy azo hitondrana kara nge ty fa feno fasika endana aloha manao maillot. Maillot ohatrany ty dia manao bonnet ohatrany ty. Zay vao midina ty. Ianao nge zao tena tiara dalana zay raha tokony manaraka anao amin'izao manara-penitra. Manaraka-penitra ve dia zao e. Zahoana maillot bonnet. Ty nge dobo filomanosany piscine. Fa tsy fanasorana tseroka. Eto anao ve manasa tseroka rangaty e. Ka le kikikisa kely le atao amin'ny dia ifinja amin'le rano izy dia mamparary olona zany ianao ary ny tena tsy mety zao ataonao zao. Tsy fananasorana tseroko ty fa filomanisana. Dia zany tokony manala an'ity. Rehefa manala an'ity misy dosy eo dia ao amin'ny dosy dia misy bassin io dia ao anao. Makakobe eo mikosika katsako any le tanàna le tsisy rano dia aty misy an'ity rano. Adilisa fa tsy efa firy volana zao tsy naro tsy efa tapa-bolana mahery. Alao le kira dia ndao ihany. Boko toy eto any aloha mbako banky kely ty aloha. Anasana ba ty vavoreo ka dia nao fa tsy fanasana ba io aty hoe ty. Tsy toerana fidiovana sy fanalana tsikoko ny dobo filomanosana. Arao ny lamina efa napetraka. Manaova fanamiana filomanosana toy ny maillot sy bonnet. Coupé. Dans la boîte.
zay no metrako veloma amintsika rehetra tokolasy tomoko vavy tona ny songadina androany gracia Angers sy toerina. Manandanja ho an'ny foky sakalava ny famerenana ny kabesony ampanjaka toera eto Madagasikara sy any Belo Tsirby natandrazany nandritra ny 3 andro nitondra azy teny amin'ny lalam-pirenena fahafito dia tsapan'ny fanajany ny vahoaka ny kabesony ampanjaka toera. Mbola nisy ihany koa ny fomban-drazana natao tao Belo Tsirby tamin'ny fandraisana azy nanomboka tao amin'ny baka ka hatrany amin'ny Zomba iandrasana izay mandra-panatanterahana azy any ambika. Zorabalzona sy Ismaël Andriajafiniana mitatra izay songadina izay. Ny talata 2 septambra no niainga teto Antananarivo ny kabesony ampanjaka toera sy ireo miaramila roa lahy mpiarady aminy. Tompona ndraiky mpanjakana maro no nitandavana ny lahatra ny azo ny lalam-pirenena fahafito. Tao aorian'izay niainga teo amin'ny Jovena etsy Iavlo. Tamin'ny Enorivo no tonga tao Antsirabe ny kabeso ary efa niandry avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana Isatsokajiny sy ny vahoaka tao Antsirabe. Nisy ny lanonana ara-panjakana ary nindrasana tao amin'ny tranobeny ny serasera tao Antsirabe ny kabeso ny ampanjaka toera. Ny alarobia 3 septambra maraina no niainga tao Antsirabe ary niazo avy hatrany ny lalam-pirenena fa 730 teto Ambatakazo tetezana mampisaraka ny faritra Vakinankaratra sy Menabe no nindrasana ny fahatongavany hiditra ny varavaran'ny faritra Menabe. Araka ny fomba dia nanapoana basy impito ny kabesony ampanjaka toera. Ny tanjozotra ny azo any miandry vazo araka izany ny fiara rehetra taoriny ny fomba natao teto Ambatakazo. Tamin'ny 12 atoandro ny alarobia no tonga tao miandry vazo ny kabesony ampanjaka toera. Fandraisana makotika sady nanaraka ny fomban-drazana no niandrasany. Isan'ireo nanaitra ny maro ny nahita ireto vahoaka mijoro teo amoron'ny arabe sady manao zeriatrika miandry ny fandalovany kabesony ampanjaka toera. Ny alin'ny alarobia no nanatanterana ny tsy mandrimandry tao Mahabo kabesony ampanjaka toera. Vahoaka marobe no nandray azy ary ireo delegasiona teto Mahabo. Ny azo avy hatrany any Belo Amorontsiribina ny kabeso ny alakamisy 4 septambra. Lalatany 20 kilometatra no natao ary napita baka teo Tsimafana iazo any Belo Amorontsiribina. Efa niandry aty apita kosa ny vahoaka marobe ary nisy ny fanapohana basy ho marika fa tonga tanindrazana idady lahy toera. Vahoaka tsy tambo isaina no nitsena ary nandeha an-tongotra hatrany amin'ny Zomba toerana niandrasana
ny akabetsony ampanjakatoera. Nisy ny tsy mandromandry teto amin'ny Zoma teto Beloha Morontsiribina izay natrehan'ireo tompona raiky mpanjakana ny tsy mandromandry izay fomban-drazana ahafahana manatanteraka lanonana tahaka izao. Samy nanaja ny fomba nentim-paharazana avokoa ny foko sakalava, volo mirandrana sady atao tokotoko, jomira no anarany ary manao lambahoany na ny vehivavy na ny lehilahy tsy maintsy manaja izany avokoa ny rehetra nanatrika ity lanonana ity. Betsaka ny fomba izay maro samihafa eto Madagasikara ary tokony samy anaja ny fomba avokoa ny malagasy rehetra. Efa eo ampelantanan'ny fianakaviana ny kabetsony ampanjakatoera sy ireo rola amin'izao fotoana izao ary mbola misy ny lanonana mandra-panaterana anazy any amin'ny toerana izay niaviany any Beloha Morontsiribina. Izany koa ny pambana ny fampalam-baovao amin'ity alina ity makasitraka antsika naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.